Efa maro ireo nanao antsy fanairana ho amin'ny mpitondra fanjakana manoloana ny zava-misy ankehitriny fa isan'ny antony nanosika ny solombavambahoaka Rajery Antoine nametraka ny fitoriana teny amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana n'izao fitondrana fanavozana izao. Tsy mifanaraka tamin'ny tolona natao teny Ankanja ny zavatra nisy sy ataon'izao fitondrana izao. Mijoro araka izany ny tenany amin'ny maha solombavambahoaka azy na izy ireo no nametraka iny fitoriana iny. Raha mijoro ny solombavambahoaka manaraka ireo voalazan'ny lalam-panorenana dia tsy misy ny hetsy-bahoaka. No marian'ny solombavambahoaka Rajery Antoine nefa fa miverina sady ireo fomba tsy nety nataony teo aloha amin'ny fanaovana antson'izay sy raha matahora amin'ny fanaovana contrôle fiscal ny tenany ankehitriny. Lasa tsy mifanaraka amin'ilay atolona izay natao teny Ankanja ny zava-misy ankehitriny dia izay ny ijoroako mba tsy hisy teny indray raha pitso rafakapitso hoe aiza ny solombavambahoaka maninona tsy nijoro fa zao ny anjara ndraiky ny solombavambahoaka mametraka ny taratasy ny anivon'SSA dia tsy misy ny hetsy-bahoaka dia mijoro ny tenako na izao rery ara ho tombontsoa an-tanindrazana ary rehefa nanao andreny fihetsika reny isika izay fihetsika hoe tsika navotana ny tanindrazantsika dia miverina sahady ankehitriny ilay fomba fanao mazatra teo aloha ampiasaina ny ministère finance amin'ny alalan'ireo ao amin'ny service n'impôt reo hanao pression fiscale ary atao contrôle fiscal ny tena fanavozoko amin'izao rehefa kelikely tsy haiko indray ho ampiasaina indray ny fahefampitsarana ve anaovana pression ihany koa dia isy pression hafa indray rehefa kelikely ve ho ampiasaina indray koa mpitandro ny filamenana anaovana pression. Zavatra efa nitolomana teny Ankanja ireo miverina ankehitriny ireo ary tokony halan'ny mpitondra fanjakana ho hiatrany ny solombavambahoaka Rajery Antoine. Lasa fitaovana hoentina hamoretana ireo tsy mitovy hevitra ara-politika mitondra ny rafim-panjakana rehetra raha ny zava-nisy toy ny nataony teo aloha. Za tena miteny amintsika zany zavatra zany nefa nitolomana zany zavatra zany nefa fomba fanaony teo aloha lasa instrument politika ny ataontsika hoe fahefampitsarana rehetra ary indrindraindrindra ihany koa ny aty amin'ny ny ministera ny vola aty lasa fitaovana ara-politika daholo hoentina amoretana ireo izay olona tsy mitovy hevitra akapina ny orinasa asaina mandohetra izay tsy voaloha mihitsy samborina ny olona gadraina ny olona amoronana dossier ny olona dia izany ve mbola tiantsika ho atao eto amin'ny tanindrazantsika nefany efa nitolontsika anafaka sy hanovan'izany mahatonga izy hay mijoro dia misy zavatra be dia be ngeny divanay teny Ankanja tsy tanteraka hatramin'izao hoe tsy midika ho fankahalana raha mbola mijoro mampatsiahy ny zavatra notakiana teny Ankanja ny tenany hoy ny solombavambahoaka Rajery Antoine. Tsy mankahalanareo izahay fa mbola mitaky an'ilay efa nitolomana tany ambalohany izay hitanay fa tsy mandeha makany amin'ny lalana izy dia hijoroantsika ilay izy androany ankehitriny izao raha mijeritsika anty ataontsika hoe teteza mety ilay resaka fitoenan-doham-pirenena na ilay ataontsika hoe afaka ankevitra nasionaly tsy tafapetraka hatramin'izao tsy misy TDR mazava tsy misy tondrozotra mazava arahana fa manao fiangonana manao ministera manao fikambanana ny fokotany koa asaina manao nefa ny président fokotany raha tendreny inona no mifanaraka amin'izany avy eo amoaka synthèse eo nareo zay zavatra hitanareo fa mety napetrakareo ao androany nareo manambara mazava ny fankakevitra nasionaly tsy mivoaka nareo manambara datina fifidianana ny ACC tsy namoaka an'izany nareo manambara datina fifidianana.